Fa nanomboka omaly ary tsy farana ratsany fa 20 volana ho avy zao ny fampirantiana an-tsary mahakasika ireo alamando fahita amin'ny faritry ny tany mafana. Manana ny mampiavaka azy moa ity etsika amin'ny tindray mitoraka ity. Mandrafitra ny 30 isanjato ny velaran-tany misy ala maneran-tany ireo alamando fahita amin'ny tany mafana. Isan'ny ahitana ny alamando fahita amin'ny tany mafana moa ny eto Madagasikara. Olona mahery ny 300 tapitrisa maneran-tany no miankina amin'ny alamando amin'ny alalany fampiasana azy amin'ny fambolena, ny fiompiana, ny fanamboarana angovo, fampiasana azy amin'ny fanamboarana fanaka, sakafo ary fanafody. Ahina ho lanin'ny tamingana nefa izy ireny noho ny fanimbana tsy ampeverana ataontsika olombelona. Noho ny fatsapan'izay no antony fanentanana an-tsary amin'ny alalan'ireo sary aranty nanomboka omaly ka hatramin'ny 20 volana aprily avy izao eto amin'ny FM Analakely. Lohahevitra amin'ny fampirantiana an-tsary ny hoe les forêts tropicales humides avenir de la planète. Tanjona moa ny anentanana ny saramaembahoaka amin'ny tokony sy ny fitrandrana ny haren'ny ala ao anatin'ny fiarovana azy ireny tsy ho simba. Fanamby lehibe andrasana amin'ny teknisianina amin'ny sy ny fanakambanana ny fitrandrahana sy ny fiarovana ny alamando ka mba hisian'ny fitantanana maritra ny alamando ho an'ny taranaka faramandimby. Tompomarika amin'ity fampirantiana ity moa ny IFM ao anatin'ilay hetsika iray volan'ny siansa. Miara-miasa amin'ny IRD sy ny SIRAD kosa izy amin'ny fanatanterahana izany hetsika izany.